Ajantsika hatrany makasika an'izay fa nanome tatitra makasika ilay ady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro izay notanterahana tany Varsovie-Pologne ny faraika amby folo hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana novambra lasa teo ny solotenan'ny Madagasikara nanatrika izany fivoriam-be izany. Nisy ny hevi-dehibe nivoatra tao anatin'ity fivoriam-be ity. Mafy ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro ho an'ny firenena marefo tahaka ny Madagasikara. Hita izany eo amin'ny fiainana andavanandro toy ny fambolena izay tsy mifanaraka amin'ny toetr'andro ny fambolena. Eo ihany koa ny lafiny ara-pahasalamana izay hita soratra ny karazana aretina maro. Hoy ny nambaran'ny talejirany tontolo iainana nandritra ny taona izay nataony mahakasika ny fivoriana izay natao tany Varsovie-Pologne ny 1 ka hatramin'ny 2 amby roapolo novambra lasa teo izay miompana amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro. Fihaonana andihan'ny fahasivy ho an'ireo firenena nankatoy ny fifanarahana mahakasika ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny andihan'ny fahasivy ny protocole de Kyoto. Adaptation efa fahentsika moa zany resaka zany amin'ny firenena voalaza teo hoe marefo ho an'ny Madagasikara dia zavatra ngezabe ho antsika zany ny hoe ahoana no comment s'adapter amin'izany resaka effet amin'ny changement climatique izany satria le zavatra efa iainana ary ahoana ny ahafahantsika zany hoe miaina miaraka amin'izany fiovaovan'ny toetr'andro zany. Ny attente zany tany Varsovie dia ny hoe tokony afaka mamolavola sy hanao mise en œuvre ny plan d'action national daholo zany plan d'adaptation national ny firenena rehetra satria ny changement climatique moa amin'ny problème planétaire anazy dia ny firenena rehetra moa zany voakasika fa saingy ny hamafiny le fahavoazana zany no samihafa zany hoe na ny firenena mandroso aza dia mila manana plan d'adaptation ihany izy amin'izany resaka changement climatique izany fa indrindra moa ny firenena marefo ohatran'ny Madagasikara dia tena ngeza be ary anisan'ny priorité napetraka izany hoe adaptation amin'ny changement climatique izany. Tapaka nandritra ny fihaonana tany Varsovie-Pologne fa efa hita soratra ihany ny ezaka nataon'ireo firenena matanjaka eo amin'ny fampihenana ny famparitan'ny gaz à effet de serre izay antony ireo mahatonga ny fikorontanan'ny toetr'andro. Isy ihany koa ny fanovana ireo teknôlôjia ampiasaina anivon'ny famokarana mba hifanaraka amin'ny paikady fiarovana ny tontolo iainana. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fomba fiasa eo amin'ny fahaiza-manao mahakasika ny paikady amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Efa nisy ihany koa ny adihevitra natao amin'ny tokony hamolavolana fifanarahana lasitra vaovao ny firenena mikambana momba ny fikorontanan'ny toetr'andro ao aorianan'ny taona 2020 izay fotoana hifaranan'ny protocole de Kyoto.